Fagnaraba tsika ny atokantrano ny avana tratra ity zoma fa 4 ny volana avril ity ary de faly manonona fitanany tompo amintsika. Ny mofonenantsika anio dia ny Daniel toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Daniel toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Mivako toy izao amina rano tompo. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrin-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no ifo. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny lasa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Andiny fahatelo avako malala. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ity bokin'ny Daniel toko 12 andiny fahatelo ity moa dia milaza ny zavatra miandry ny mpino amin'ny fahavitan'ny hazakazany, zavatra mpanantenan'Andriamanitra azy amin'ny fiaretany sy ny faharetany amin'ny fanompoana dia ny famirapiratana mandrakizay dory. Mampanantena zany ho an'ny mpino Andriamanitra eto amin'ny alalan'ny faminaniany Daniel sy ny fahitany Daniel ny hoe tsy azo tsy tonga ho azy zahatra, tsy mandeha ho azy ny famirapiratana fa ateraky ny faharetana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia misy andraikitra roa ary izay asehon'ny tompo eto ka mahatonga famirapiratana na andraikitra izay apetraky ny tompo amin'ny mpino ka mahatonga azy amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra na tahaka ny famirapiratry ny kintana. Dia ny endry sy ny mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Ny endry sy ny mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Zavana Jesosy dia nanafatra ao amin'ny filazan'ny sararaky ny Matio fa ny kristianina dia fanasina sy fahazavana. Tsy hoe fanasina ihany izy fa fahazavana ihany koa. Anankiray fanasina izy izany hoe ilay kristianina izay levona ao anatin'ilay fiarahamonina manaiky ho levona anamasina ampisy tsiro ilay fiarahamonina. Ny kristianina zany ao anatin'ny fiarahamonina no mampisy tsiro ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina misy kristianina zany dia fiarahamonina misy tsirony, misy fahamamipiainana ao anatiny. Raha toa ka misy kristianina ao anatina faritra anankiray na foko anankiray na fokotany io na ndeha atao hoe tokantrano fotsiny ihany azy dia tokony misy hamamiana hoentiny zany kristianina zany, fanasina izy ao anatin'io. Fa tsy izay ihany, izay izy amin'ny lafiny anankiray hoe levona ao anatin'ilay fiarahamonina. Fa raha ohatra ka levona ao anatin'ilay fiarahamonina fotsiny ihany izy dia tsy ampy Jesosy fa fahazavana ihany koa izy. Izany hoe io indray izy ilay miataka, io indray izy ilay tsy levona ao anatin'ilay fiarahamonina fa manazava indray ilay fiarahamonina. Izany hoe amin'ny alalan'ilay kristianina indray no ahitan'ny fiarahamonina ny fahalemeny. Amin'ilany anankiray izy mampisy tsirony, mitondra ny tsirom-piainana ao anatin'ilay fiarahamonina. Nefa ny anankiray faharoa kosa indray dia io indray ilay kristianina fa toy ny fahazavana dia rehefa mazava izy dia afaka mitaratra dia hita ny meloka ao anatin'ny fiarahamonina ny hoe ty misy tokony amboarina, ty misy tokony ahitsy. Izany hoe amin'ny alalan'ny fitondratenan'ny kristianina
satria fahazavana izy de manjary hitan'ny fiarahamonina ny tokony atao, hitan'ny fiarahamonina ny tsy mety ho ahitsy amin'ny alalan'ny fitondrantenan'ny kristianina no anana ny fiarahamonina maridalana repère hoe tokony zao no amboarina. Tsy hafa rehafako malala fa izay toetsaina izay ihany no aseho ny bokin'ny Daniel eto. Hoy ny bokin'ny Daniel, ny endry sy ny mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Tsy nindreo rehafako malala na ny endry na ny mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia tsy hafa fa fanasina sy fahazavana. Zany hoe izay manaiky io fanasina sy fahazavana dia tsy hafa-tsy akory fa ireo izay endry sy manaiky mamerina ny maro ao amin'ny fahamarinana. Ny endry dia tsy hafa-tsy akory fa lay olona izay manaiky iaina ny finoany ao anatin'ny fiarahamonina. Ny teny hoe endry tamin'ny andron'ny Daniel dia anankiroa no hevin-driavako. Ny voalohany dia ity: ny endry dia lay mahafantajavatra, lay manana fahalalana ka afaka manavaka, afaka manome fanazavana, afaka manome toromarika ity ny mety, ity ny tsy mety. Tany am-boalohany ny endry eo boky tamin'ny andron'ny Daniel zany, tamin'ny andron'ny fanjakana tranainy, na io tamin'ny andron'ny Mesopotamiana, na io tamin'ny andron'ny civilisation égyptienne, na tamin'ny andron'ny dia atoetra tamin'ny andron'ny akadianina mihitsy ary. Dia ny endry tsy de tena ilay mbola lafiny hoe ataontsika hoe fitondrantena hoe lafiny morale loatra. Tsika mantsy zao mamaritra hoe endry be iny olona tsy misotro toaka izy, hoe iny olona endry tsy malala fomba izy, malala miaraba olona izy, hoe iny olona endry izany rehetra efa vokatra. Fa ny dikany hoe malala fomba izy dia mahafantatra izy zany fa zao no tokony ataoko eto. Ny dikany hoe malala miaraba olona izy dia ny dikany hoe ty olona ity zany tokony rabaiko satria zao. Ny ao ambadiky ny fahendrena zany dia fahalalana ny afaka malala, fahalalana ny to ambadiky ny fahendrena. Zay no natonga amin'ny bokin'ny Daniel etony hoe ny endry dia olona izay hitantsika amin'ny toko faharazabeny folo indrindra dia mampifamatotra ny fahendrena amin'ny fahazavan-tsaina, amin'ny fahafantaran-javatra. Fa ny faharoa izay asehoana antsony hoe fahendrena dia fahatahorana n'Andriamanitra. Ilay fahendrena zany tamin'ny lafiny voalohany ny famatotra amin'ny fahalalana. Fa ny fahendrena faharoa rehefa malala izay amafisy ny boky Noabolana sy ny bokin'ny Daniel dia izao lasa ny fahendrena dia mifamatotra ny finoana. Roa zany no mitondra fahendrena ny bokin'ny Daniel dia ny fahalalana, fampiasa-tsaina io zany. Tsy mety ho endry mihitsy ny olona raha tsy mampiasa ny saina. Fa kio tsara ny boky Noabolana. Ny boky Noabolana manao hoe ny adalana dia totoina ao anaty laona aza miaraka amin'ny akotry dia tsy ho afaka mihitsy ny adalana. Satria ny ataony adala dia tsy mampiasa saina mihitsy, tsy mieritreritra. Ka na dia miaraka fotsy ary ny akotry, fotsy azy ny akotry ary miaraka fotsy amin'ny akotry izy ny boky Noabolana dia tsy ho afaka mihitsy ny adalana. Satria ny ataony boky Noabolana hoe adala dia roa, fa mino amin'ny tenen'ny Daniel ihany. Sady tsy ao aminy fahalalana, tsy ao aminy finoana sy ny fahatahorana. Roa zany no mitondra fahendrena ao anatin'ny fiarahamonina. Rehefa anatin'ny fiarahamonina ny kristianina dia roa no mitondra ny fahendrena, loharano iavian'ny fahendrena kristianina dia izao ny fahalalana sy ny fahatahorana na ny finoana an'Andriamanitra. Ny finoana an'Andriamanitra sy ny fahalalana anantsika ry havako malala no mahatonga antsika ho endry. Tsy azontsika sarahana mihitsy ireo ry havako, ary tsy azontsika mpifanoherina. Raha hotsika manao hoe aza manam-pinoana dia ho endry ho azy amin'ny finoana, tsy ampy izany ry havako malala. Ny finoana tsy arahanasa maty. Hoy Jakoba ny finoana dia mifamatotra amin'ny fahalalana. Zay ny ilan'izay mahatonga ny fiangonana sady manorina sekoly ho amin'ny fahalalana no manorina fiangonana ho amin'ny finoana fampanarana soratra masina. Zay no ananana olon-kendry ry havana ao anatin'ny firenena. Ny ananana olon-kendry ao anatin'ny firenena dia izao manao zava-dehibe ny fahalalana ianao, mampianatra sekoly, mamaky boky, ao anatin'ny fahalalana ny fampianarana ny baiboly, ao anatin'ny fahalalana ny fampianarana ny teolojia, fa ao ny finoana. Ny finoana dia tsy ateraky ny fahalalana vaky boky, tsy zay no ateraky ny finoana, fa ateraky ny fiainam-bavaka, ateraky ny fitokanana mivavaka, ateraky ny fampianaram-pinoana, ateraky ny fiaraha-mivavaka zany, ateraky ny fahatsapana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Zay no loharan'ny fahendrena.
ary izay le ambarany Daniela hoe fanasina sady fahazavana. Ambarany Matthieu hoe fanasina sady fahazavana. Ary farandriavako malala ny bokin'ny Daniela dia manazava hoe zay mamerina ny maro ao amin'ny fahamarinana. Inona moa zany? Mamerina maro amin'ny fahamarinana nge dia zao ry avako malala, lay fahendrenao dia tsy mijanona ho anao. Raha mijanona ho anao izy, tigana voalohany zay fa mirapiratana. Raha endrenao dia dazana no mirapiratra. Fa tsy ampy zay eo ny bokin'ny Daniela. Zay le hoe fanasina ao anatin'ny fiarahamonina ianao, zay le endry. Fa tonga fahazavana kosa ianao zany hoe manjary manome maridalana ho an'ny hafa. Iny le hoe mamerina ny maro ao amin'ny fahamarinana. Rehefa iainanao amin'izay le fahendrenao dia manome maridalana ho an'ny fiarahamonina ianao. Rehefa tsara ny fitondrantenanao, rehefa ampy ny fizaranao, rehefa mijoro vavolombelona ianao, dia manjary tonga fitaovana mamerina ny olona ho amin'ny fahamarinana. Iavako malala tra-pamahanana zao mofinaina zao adidy mavesatra amin'izao andro antsika zao miandry ny kristianina. Satria ny antsoina hoe fahendrena hitantsika anatin'ny fiarahamonina dia zavatra hafa mihitsy. Hafa ny fahendrena moderna ianantsika zao. Fahendrena moderna zao dia fahendrena voizin'ny teknôlôjia, fahendrena mifamatotra amin'ny religion ataontsika hoe isan-karazany zay tsy voatery vavahana kristianina. Fa samy manana ny fahendren'ny boudisme hafa, fahendren'ny hinduisme hafa, fahendreny isan-karazany. Zay no ilan'ny fijoroan'ny kristianina vavolombelona. Dia afaka malala adidy mavesatra ny miandry antsika ankehitriny. Dia engany fanafo ianao hoendry anatin'ny fiarahamonina any ary fahendrenao dia fahendrena mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, famatotra amin'ny Jesosy Kristy tompo ilay maty amin'ny hazo fijaliana. Iny ny tena fahendrena ny boky noborana, iny ny tena fahendrena ny bokin'ny Daniela, ary iny ny tena fahazavana. Roa arona farana aminao le afaka malala mba hahatonga anao hoendry sy hahatonga anao amerina ny maro amin'ny fahamarinana ka mirapiratanao amin'ny tompo. Roa nafatraonao amin'ny temofinaina ity. Voalohany indrindra dia ny fanananao fiainam-bavaka, ary ny faharoa dia ny fiezanao hitombo fahalalana amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'izay rehetra manodidina anao. Mahireza ary manana fiainam-bavaka, fiainam-panahy mitoetra tsara, ary mahireza manovo fahalalana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara dia hoendry anao. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa manana adidy ao anatin'ny fiarahamonina ary aoka izay impino atsiary fa manana zany adidy zany zahay. Very ny fiarahamonina, very maridalana ny manodidina anay raha toa ka tsy ampy ny fijoana vavolombelona. Ny antom-pisinay tsy fahendrena ho an'ny tenana ihany fa fahendrena ho an'ny hafa. Fahendrena izay mitondra ny hafa ho marina eo anatrehanao. Dia ny fanahinao masina tompo, ny fanahy endry, ny fanahinao masina, ny fanahin'ny fahazavan-tsaina, ny fanahinao masina mampianatra anay hivavaka. Koa dia meteza tompo, hitahiry ny fanoroantenanay amin'ny fanahinao masina, ary tehirizo zahay mba ho endry, ary taon'izay ho fiasana merina ny maro ho amin'ny fahamarinanao, ho amin'ny fahendrenao. Tsy mahavita zany zay raha misaraka aminao, koa dia tafioery amin'izay rehetra alehanay olo-kendry, olo-marina, satria manana anao. Amin'ny naran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.